nidina teny amin'ny trano fonena ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro teny faly arivo ambody afontsy ireo mpitandro ny filaminana androany tamin'ny fitoralatsakafe fanonitra tao amin'ny trano fonena ny solombavam-bahoaka io ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana nandray ny mpitandro ny filaminana ny vady ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro tsy tao an-toerana nefa io Augustin Andriamananoro hoy ny vadiny nangataka ny anao fisavanana perquisition ireo polisy tonga teny faly arivo ireo saingy mbola tsy afaka nanomboka noho ny fiandrasana ny solombavam-bahoaka ny Augustin Andriamananoro raha ny fanazavana azo avy any an-toerana hatramin'ny atoandro raha ny vaovao azo no efa tonga teny amin'ny trano fonena ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro ny zandary avy any akadilalana ary anao fiambenana manodidina ny trano ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro noho ny aya amin'ny fanontohinana ny filaminana sy ny fanakorontanana ny fanjakana na atteinte à la sûreté de l'État no anaovana ny fisavana trano ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro hoy ireo mpanao gazety avy amin'ny Malagasy TV izay any ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro. Vita ny fisavana ny trano ny solombavam-bahoaka Andriamatoa Augustin Andriamananoro androany amin'izao oro izao dia marihana fa rehefa vita izany fisavana izany tsy nahitana na inona na inona rehefa nojerenay mpisolo vava moa ny taratasy ny baiko izay nampanao ny mpitandro filaminana izany fisavana izany dia ny voasoratra atao anatin'izany baiko izany dia anankiroa ny fiampiloham-piampangana dia ny voalohany dia atteinte à la sûreté de l'État ary ny faharoa dia acte de déstabilisation. Zay no antony nanaovana ny fisavana ny trano Andriamatoa solombavam-bahoaka androany. Sany anankiray ohatrany hoe mbola miresaka ihany zao mikasika an'le diandiay Andry Rajoelina tatra Eswatini ndraisin'ny mpanjaka dia misy eo zany le hoe vao betsika kely iny dia taitaitra be daholo nareo aty atoerana dia ny fomba fijery hafa any koa hoe gasy manana an'izay ihany zay Constant Ravelson ny mitovy ihany no milambana ve sa mitovy ihany no milambana miaraka amin'ny piasa be dia piasa be miaraka amin'ny amboalamba dia amboalamba mitovitovy an'izany le fitenenana rantsika izao asa raha efa tena safidin'ny Rajoelina sy ty Moshoaty fahatelo ty mihitsy lavalava kely ty fa zao mitovy mihitsy zalahy reo tena mitovy le fireneny dia rotika tena rotika fa izy tenany dia tena mpanjaka dia andriamanjaka dia andriamandatsaka mihitsy ay moa izy ty na tonga ty za dia nikaroka mihitsy mandangy raha ilaza hoe fa fantatro hatramin'izay za mikaroka an'ty fa naninona novainy hoe Moshoaty Swaziland taloha Eswatini Swaziland taloha ay fanonana fotsiny mahatonga an'io le tisy le tsy hafahafa eo le zany dia tsy mety amindrelany le fanonona ny vazaha taloha hoe Swazi dia novany hoe Swaty fa ny tena nahatonga n'le anarana dia anaran'le dadabe anina moa zany zany anaran'le dadabeny dia nametrahany hoe reto ny tia mitaniny Swaty dia reto ny vahoakan'ny Swaty tovy tsisy hafa mihitsy amin'le hoe ny anaram-bositringa kely tany amin'ny quartier tany hoe TGV dia ny atokony ataony hoe TGV dia ny olona rehetrarehetra ataony hoe miaraka amin'ny Andry Rajoelina Irma raha hoe inona moa ty le inona moa ny Mapara hoe dia tena ty Madagasikara ty ngamba efa nitetehany ovana mihitsy hoe tanin'ny Andry Rajoelina tsy haiko izy miakatra teny Androva io na hatramin'ny anarany izy sy ny zanany ary nge dia mandeha amin'izany amina fotodrafitrasa tsy dia lavitra amin'izany misy kilalao teny napetraka amina fotodrafitrasa maro samihafa Colisée io zao arena io arena zany dia le toerana fasina fianona fasika fa eo no saina mifamonso mifandripaka mifandatsahadra ny olona apedina olona ny apedina dia na apedina amin'ny biby masika ny kristianina apedina amin'ny biby masika eo zany io Coliseum io ary amperora tena adalany tena manindraindra ny tenany mihitsy nanao tsangambato be teo anolohan'ny arenina anankiray tao Roma io Coliseum ny Roma io Néron jery efa tantaritsika fa dia hitantsika zany modeliny tingaty ka izy reo lahy reo zany dia tena amin'le hoe zay mitovy inona ty zay miaraka amin'ny piasa be dia piasa be zay miaraka amin'ny ambolamba dia ambolamba tena
hita mifambara eny amin'ny totr'olona eny sy ny zavatra ataony na ty tsy diany ty ary asa moa no tediaviny amin'io zany zao hoe nanaraka ny diany lingahana karaha taloha le naongany tamin'ny 2009 toa tiany mety ozy satria tany moa nisy nandialany voalohany tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2009 tsetsatsetatsyaritra ny amin'iny fa tsy maintsy fitondran'Andriamanjaka nge any an'le fitondran'Andriamanjaka mihitsy tena gasitrahan'le misoaty mihitsy izy matoa maka satria le mpanjaka ho Eswatini amin'izao fotoana zao efa 20 taona izy niakatra teo amin'ny trône raha zay ny ilazantsika zany efa 40 taona mahery nanjakany izy zany eo anatin'io fitondran'Andriamanjaka moa ny endry zareo any atoerana ary tsy refesy mandidy zany le zavatra mitranga ary raha le zavatra mitranga teo de tsy lavitra nyzany mihitsy za matsiaro an'le resaky misy ty Taina Razafinjoelona teto tamin'ny télévision anankiray le manao hoe le ao andapa ao de misaloboko manao andapa ao de hitsika ato de izy zany ny mpanjaka de ny tandapany président république ny natafakatra azy teo no fidina de fa mana tandapa isan-karazana izy de mifianakaviana miditra amin'ity rehetrarehetra ty la volamena hoe inona dia izy ndray manendry maka ohatra zao nanendry gouverneur hitondra eraky ny faritra reny olona tendrena zany nge le tenen'ny Taina Razafinjoelona hoe mihiboka ao andapa ao de saloboko manao andapa ao zavatra fampitandremana lehibe goavana mihitsy no an'le fanovana ataotsika hoe raha izay ny atao de tsy republika tsony fa fanjakana fitondran'Andriamanjaka zay ny izoran'io raha vao mandeha misaloboko de fa mandeha daholo ny tsy maty manota rehetra mandeha daholo ny kolikoly rehetrarehetra satria izy akaiky anao andapa ao ny tompon'ny fahefana rehetra zany assemblée zany tsisy dikany zany fitsarana zany aposiny zany sy ny sisa zay ny tena antony fa tsy hoe te amazivazy fotsiny hoe samy mpanjaka reto zany mifandray reto zay indrindra no mitondra bakany satria ny zavatra resahanao zany de ohatra mamerina atao tsaiky le nisy vahiny teto maly fahiny zay azo lazaina fa olo be eto amin'ny firenena sa rehefa lehibe ny androm-panjakana zany ary isan'ny mpitarika antoko ihany koa zany tamin'ny fotoanandro ary mbola mpiambana ao anatin'izany ka rarina ivandrenatoandro zany resahany teo moa tao anatin'le izy mikasika amin'le capture d'état zany daholo mahatonga an'io ary tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara de teo an-trano io misy le oligarka reo ataontsika hoe olona mpandraraha goavana zay ny fe ny raha fanjakana zany amin'ny ankapobeny le mpitondra teo ihany fa tsy naefa maha hoe fahefana zay amin'ny mahampitondra azy fa ireto zany le tandapa resahany eo tandapa amin'ny endriny vaovao de nitohizany moa le resaka hoe raha anao refondation tsika amin'izao fotoana zao dia alao mba ho raharahan'ny olo-pirenena tsy tena zay moa nanambarany an'le izy fa nataony hoe politika le izy hoe tsy politika io fa de somary nifangaro tamin'ny olona ihany tiany atongavana na azoazo an-tsaina ny tiany ho tenenina fa asa le voambola nampiasaina satria na itsika reto mety miady hevitra fa ahoana moa ny tsy resahany hoe politika nge le ao anatin'le concertation le votoatiny aloha politika fitondrana ny tandra ny firenena de fa politika zany fa zany hoe ny tiany lazaina angambany hoe tsy tokony ho giazan'ny atoko ary tsy tokony ho raha hanjakazakan'ny atoko de aloatony no ohatr'izay ny mahafinaritra tena mahafinaritra mihitsy satria mafana foto amin'ity malengah iny ary mafana ary nahazo toerana ambony tao amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ka rehefa olo ohatr'izay no miteny hoe veriko any mba diso any le fiteneny hoe tsy politika fa rehefa olo ohatr'izay manao hoe tsy ho fanjakazakanina atoko ty tsy ho fanjakazakan'ny olona manam-pahefana koa ty fa fikonan-dohan'ny mpiray firenena mihitsy zany hoe eo misy kilalao teny manko hoe fikonan'ny loha-pirenena ve sa fikonan-dohan'ny olo-pirenena de ny azy zany de za mitehaka mihitsy raha izay hoe olona salama manao hoe tokony fikonan-doha an'le firenena mihitsy ty fa tsy hoe fikonan'ny loha-pirenena mihitsy ty zay ny veriko hoe zava-dehibe politika mihitsy zany hoe fitondrana tandalana zany ataotsika eto ary zay le nyresantsika tamin'ny fandarana tany aloha hoe reto le mpitondra farany teto de misy endrikendriky zay ihany matsy le vahiny teto efa mpitondra teo aloha de misy hoe mahatsapa zany ohatra misy
amin'ny lafindray mety tsika le tena vombola hoe fibaboana hoe zao le zavatra fa tsy nety ary zay le tokony ialany de ohatrany hoe misy fahatsapana manao karazana raha ny teny vahiny zany manao meakolopahakely ihany zany ao anatin'le izy hoe raha mbola zay matso izy raha mbola zay le mitranga de tsy tafavoaka eto tsika aloha ataoko hoe iteniteny vazaha anina manampahaizana nandalina sy nandinika na maky boky isan-karazany le olona tetomaly ary zay no mahatonga azy ohatra ny tenina boky ny itondrany azy hoe capture d'état fa ny teto amitsika teto Madagasikara aloha nefa ny tantaran'ny fanjakana mifandimby teto dia nisy foana olona io manao fomba n'Andriamanjaka io zay foana ny zava-doza tamity de vita ny Rajoelina zay nifidina président de la République niaraka tamin'ny Tsay Christian zay nifanekeny zareo hatramin'ny 2017 napakatra azy teo nisy atoko roa telo izy napakatra azy teo niaraka tamin'ny DGV ny TIM ny HVM fanaraka napakatra ny raha Tsay Christian miaraka amin'ny Ravatomanga vita ny zalareo ny nambabo an'ilay firenena manontolo ary nampitrosona atsika fa izy ny tompon'ny Madagasikara sy ny arenan'ny Madagasikara vitan'izay ahoana ny nahavitany an'izay any ny tena olana raha dokotera tsika de hoe any ny fototra aretina diagnostika ahoana ny nahavitany zareo an'izay de rehefa anao fikaonandom-pirenena tsika zany anao vaolantsika ahoana ny akatsanana an'izay fototra aretana rehetra zay ananganana hanavaozana an'le republique any zay ny adevitsika zao manao izy hoa izy nandalina izy nandinika izy namaky boky izy hitany anaty boky any nge zany fa tsy hitany vazana anao boky teto nge nisy économiste tena efa nanao an'izay hoe Madagasikara tsy nandalo ady mitapedina anatiny sisisy nefa Madagasikara ihany no tany mitakemotra mitakemotra mihitsy zay hatramin'ny fahaleovatena zay anisan'ny vala ny fiheverako azy hoe satria ny tantaratsika mihitsy na amela tarazo ratsy eo am'izay mandray fahefana eto amitsika de efa mihevitra hoe anaty anay menakafo tya zay manodidina anay de tonga amin'ny lazay ny taina razafin'izay olona hoe inona ty teny vazany lazany azy isolation de palais izy de nya etiko amin'ny fahazavatsika menakavy azy hoe misaloboko manao andapa ao misaloboko manao andapa ao de lasa mpanjaka le président de république de nzany rehetrarehetra zany satria tsika tsy maintsy mijery vaolana inona ny zavatra zany satria hoe raha le vahiny maly moa zany de hoe tokony tsy avelan'andalo fotsiny fa tena hoararotana na andanina fotoana ary la izy moa zany de neviny hoe tsy ampy le hoe ao ambolana vitsy raha le tetiandro navoaka le PMO nataon'ny prime ministre hoe ao anatin'ny enimbola voalohany am'ty taon'ity no amin'ny tanan'le atao hoe concertation nationale fa raha ny heviny zany de hoe tsy tokony niazaka zany io fa raha ohatra ka hoe tena metraka fototra mazava ao anatin'le fanavozantsika satria misy zavatra tena ohatran'izany hoe ndresany teo moa zany ho atao sectoriel izy tsy resaka ministère fa hoe tena misy hoe ny ahoanany amin'ny mety resana am'izany hoe amin'ny resaka fiarina ny amin'ny lafiny fitantanana ny raharam-panjakana ny amin'ny sisy fanabeazana nataonay mandrarinay fa nge zany tamin'ny 62 nandeha isaky ny lafiny fiainan'ny firenena mihitsy mariny zany fa izy ty ngia misy le ina reny teny malagasy filazantsika misy le hoe ty aloha de manomboka eto de zao no izy misy ny anaraka an'iny misy ny tsy anaraka an'iny de eo no mifampitaiza any no mitoy le fanavozana fa misy fotoana tsy maintsy anomboana ny ambongadiny de avy eo mitoy amin'ny isan'andro satria mahatonga an'iny mantsy le resaka teo am'le hoe ao moa zany de hoe andao hoe fifidianana hoe fifidianana no fa tonga de vozina de melohan'ny fifidianana betsaka ny zavatra tsy maintsy alamina eto satria ny fifidianana iazaka zany io hatrany miteraka isan'ny antonatony miteraka le ataontsika crise de miady isaky ny ho fifidianana isaky ny vita mandady ao miady ndray aloha ka zay le fomban'le mihevitra hoe zay tafakatra eo any tompon'ny Madagasikara zay tafakatra eo tompon'ny Madagasikara ary zay ara toy an'le resaka tsika tamin'ny heriny ohatra ny tsamboatra be ny maro fa rehefa ohatritsika tena tsy te hiverena ny angatra Rajoelina sy Tsay Christian sy Ravatomanga tsony tsy maintsy diniatsika zay satria hita zao fa tsy ampy ilaina fa tsy ampy le hoe mandat anakiroa ihany ny azon'ny président tao
fa misy fomba hafa zany ao tsy maintsy jerevantsika hoe ahoana ny atonga an'la président tsy afaka anao andre manjaka itsony eto Madagasikara. Ie naraka fainkelitsika dia miaraka ampiandray ro arin'izay. Dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2 teboka valo.